Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika rehetra ny afaka malalatra tiky sabotsy fa 12 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ho tsika anio dia ny Samuela voalohany toko 5:20. Samuela voalohany toko 5:20 andiny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Samuela voalohany toko 5:20 andiny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Samuela tamin'ny Saoly: "Ok zay fa ambarako aminao zay nolazain'i Jehovah tamiko alina." Ary izy taminy: "Ambarao ary." Dia hoy Samuela: "Na dia noverinao kely aza ny tenanao moa tsy lohan'ny firenen'i Israely va? Ary Jehovah nanosotranao mpanjakan'i Israely. Ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe mandehana ka andrano avokoa ny Amalekita mpanota ary miady amin'ny ambarapaharingany. Ko nahoana ianao no tsy nihaino feon'i Jehovah fa nanao ankazakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy hoe mason'i Jehovah?" Fa hoy Saoly tamin'ny Samuela: "Efa nihaino feon'i Jehovah ihany aho fa ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehovah ary nitondra ny Agaga mpanjakan'ny Amalekita sady nandringana ny Amalekita rehetra. Nefa nangalan'ny olona ondry amanosy sy omby ny babo dia izay soa avy amin'ny zavatra ringana mba ho volona atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao Gilgala." Fa hoy Samuela: "Sitraky Jehovah moa ny fanatitra ho dorana sy fanatitra hafa alatsatra mihoatra noho ny mihaino feon'i Jehovah? Manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary mihaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy. Fa ny mihodina dia toy ny eloka amin'ny fakatovana ary ny ditra dia toy ny manopy sampy sy terafima satria nandany tenin'i Jehovah ianao dia nilaviny tsy ho mpanapaka kosa." Ary hoy Saoly tamin'ny Samuela: "Efa nanota fa efa nandika ny tenin'i Jehovah sy ny teninao fa natahotra ny vahoaka ka nihaino feony. Ko ankehitriny masiny ianao mamela ny eloko ary miverena amiko indray mba hiankohofako eo anatrehan'i Jehovah." Fa hoy Samuela tamin'ny Saoly: "Tsy hiverina aminao aho fa ianao efa nandany tenin'i Jehovah ary Jehovah kosa efa nandahanao tsy ho mpanjakan'i Israely intsony." Ray masino manomasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa omalitsika rehefa ko malala dia niresaka ny fiatsaram-belatsiny, maharatsy ny fiatsaram-belatsiny ary mampasarotra koa nefany ny mitondra teny eo anivon'ny fiarahamonina. Ary dia i Saoly dia tratran'izay eto. Indro Saoly no tratran'izay ataontsika hoe fiatsaram-belatsy zay. Misy fomba fiteny latin manao hoe vox populi vox dei, zany hoe ny feon'ny vahoaka dia feon'Andriamanitra. Ary Saoly mpanjaka eto dia nihevitra fa ny feon'ny vahoaka dia mandrakariva feon'Andriamanitra. Nodisony Samuel eto fa ny feon'ny vahoaka tsy voatery ho feon'Andriamanitra. Maika moa fa ny feon'ny Saoly, ny feo an'ny vola dia vao maika tsy feon'Andriamanitra. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 10 nanomboka ny fahalavon'ny Saoly. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 10 dia nanafatra zany Saoly. Nanafatra any Saoly Samuela. Manao hoe rehefa tonga any Gilgala ianao dia izao afitona melo ny atrehanao ny ady dia afitona no iandrasanao ahy. Afitona no iandrasanao ahy fa rehefa afaka ny afitona dia anatitra fanatitra hodorana any miaraka isika na iza. Hoy izy amin'ny 19 Samuela voalohany toko 10
ary ianao idina ao alohako ho an'ny Gilgala ary indro aho fanatitra odorana sy fanatim-pihavanana ka hafotoana no itoeranao ao Gilgala mandra-pahatongako aminao dia ho lazaiko aminao izay ho lazainao. Dia io ary fa tonga lay fotoana dia ny andro Saoly amin'ny toko 7:10 dia 15 ary ny andro hafotoany Saoly araka ny fotoana nataony Samuela fa Samuela mbola tsy tonga tany Gilgala ary ny olona ny Eli nandao an'i Saoly. Zany hoe inona no mitranga? Hoy Samuela tamin'ny Saoly maloha meloha ny atreno ny zavatra rehetra mihitsy dia izao mijanona ao Gilgala aloha ianao 7 andro fa tonga any afaka 7 andro ary ny antodiako any dia izao anao fanatitra. Dia tonga tany ary Saoly nijanona fotoana araka ny teniny Samuela. Dia ny andry ny olona zany efa manomboka tsy mahandry satria nahita ny Filistina miparitaka be eo mihitsy ary efa natahotra sy ny olona mandrona ny fahavalony nefa ny hafitolona nasen'Andriamanitra nandrasana. Dia ny andro ny olona ary tena nanomboka niparitadritaka ny olona ny hery tany anaty kiritrala, ny hery tany anaty lavaka, tany anjoy sy ny sisa rehetra dia nanomboka ny menimenina tamin'ny Saoly ny olona manao hoe aiza ihany ary ty Samuela, inona nataonay tsy rery fahavalo ho faty eto zahay, aiza ihany ty Samuela hanatitra ny fanatitra hodorana sy fanatim-pisaorana, mbola tsy tonga ihany izy. Tonga ny 7 andro dia Saoly zany tsy sananao na inona fa tsy maintsy niandry ny Samuela izy satria izay nafatra Samuela. Tonga ny 7 andro tsy mbola tonga Samuela dia niraisiny Saoly ny fanatitra dia nataony eto aty ara ozy ny fanatitra hodorana sy ny fanatim-pihavanana dia nataony Saoly ny fanaovana ny fanatitra satria tsy nahandry an'i Samuela izy. Tara zany Samuela, asa izay nahatara an'i Samuela fa nataony Saoly ihany. Tonga Samuela dia Samuela manao hoe fa naninona ny nataonao ny fanatitra? Dia hoy izy manao hoe ianao efa tara, ianao elabe dia nataoko ny fanatitra, ny olona menimenina amiko, ny olona vahoaka menimenina ary efa mandositra ny vahoaka efa miala tanteraka dia tsisy zany dia niatakataka ny vahoaka zay le vox populi. Ny olona efa menimenina dia zao tsy nahandry ianao dia nataoko. Dia Samuela manao hoe zany efa niteny taminao hoe andraso hoe na ny ohatra ary ny hafitoana ko ianao tsy ponctuel ko hoy Saoly. Ianao tsy mahari-potoana ianao, ny olona menimenina rehefa menimenina ianao dia zao nataoko le izy. Toy Samuela manao hoe diso ianao, diso teo anatrehan'Andriamanitra ianao, tsy anjaranao ny manatitra ny fanatitra modorana, tsy asanao zany. Ianao dia mpanjaka fa tsy mpisorona. Anjaran'ny Samuela ihany manao zany fa tsy anjaranao. Na ny ohatrarany fotoana na tara aza rehefa tsy anjaranao dia tsy anjaranao. No zany dia tezitra aminao Andriamanitra ka dia solon'Andriamanitra eo aminao ny fanjakana satria mandray ny ndraikitra tsy tokony ataonao anao. Tsy anjaranao zany fa anjaran'ny mpisorona, anjaran'ny Samuela. Fa tsy hoe satria rehefa ny antsoantso mivahoaka memimenina hoe Samuela zay le vox populi dia avy ianao teny ao raha ataontsika ny fanaterana ny sorona. Tsy zay mihitsy, tsy ny feon'ny vahoaka ny zava-dehibe fa ny feon'Andriamanitra. Teo ny fahatsoana voalohany. Fa ny fahatsoana faharoa dia nataony Saoly dia teo amin'ny lafiny fitantanana indray. Nanafatra Samuela nanao hoe Saoly atomotr'Andriamanitra ho resy eo anatrehanao ny Amalekita ka izao aringanao avokoa na ny mpanjakany na ny miaramilany ny ondry amanosiny izay rehetra anazy dia izao tsy misy mihitsy alainao ary ngany daholo. Dia tonga ny vox populi dia rehefa teo anatrehan'ny Saoly dia tain'Andriamanitra Saoly dia nanenjika ny Amalekita izy. Saingy izao betsaka ny ondry amanosy matavy, betsaka ny vokatra tsara tao amin'ny fiompian'ny Amalekita dia nalain'ny Saoly sy ny vahoakany ireo. Ary tsy nyvonony aza ny mpanjaka ny agaga. Dia hoy Samuela tamin'ny Saoly fa naninona ny tsy nyvononao ireo? Ny tompo efa niteny manao hoe tsy misy mihitsy alainao babo na inona avy amin'ny Amalekita. Aringanao avokoa. Fa tsy misy alainao zany reo na ray aza.
fa inona nahatonga anao naka an'ireo satria maheno feona ondry maheno feona osy ato amin'ny toerana zay itobinao va izy ireo de misy olo hoe ka ny vahoaka angeny tsy nanaiky ny vahoaka ny tsy nanaiky de zao ny biby osa sy ny biby ratsy ny vonony ny malemy fa ny tsara sy ny matavy netiny ka feo ny vahoaka zany de misy olo manao hoe Samuela manao hoe tsy ny vox populi akory tsy ny feo ny vahoaka akory ny zava-dehibe fa ny didin'Andriamanitra ka misy olo nanamary tena amin'ny 9:20 manao hoe efa niainy ny feon'ny Jehova nge ahy de izao ny anton'ireo 9:20 nalain'ny olona nangalan'ny olona ny ondry manosy sy ny ombababo de mba atao fanatitra ho an'i Jehova koa nge reo ny antony nakanan'ireo ange atao fanatitra ho an'i Jehova atao fanatitra ho an'i Jehova reo matavy nalaina avy amin'ny Amalekita ireo de hoy Samuela manao hoe mo sitraky Jehova ve ny fanatitra hodorana sy alatsatra mihoatra noho ny miain'ny feo ny miain'ny feon'ny tsara noho ny fanatitra zany hoe Saul zany de manao hoe tsy maninona na atao fanatitra ny zavatra tsy marina zavatra efa nasain'ny tompo tsy alaina zavatra nasain'ny tompo alingana de avy amin'iny indray zany no nanaovana fanatitra ho an'i Jehova dia hoy ny tompo ny teny tamana tsy ny fanatitra hodorana ngenao kasitrahany fa ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra de afaka malala hotsika manao hoe manoloana ity mofinaina ity de mamperitreritra atsika mihitsy ny hoe rovin'Andriamanitra ny faly amintsika ary inona ny tsy mahafaly an'Andriamanitra rahatrafina amin'ny teto-pilatana antsika ity de zao ny zava-dehibe de zao tsy akasitrahan'Andriamanitra ny tsy fiainontsika ny didiny zava-dehibe ny fanajana sy fiainona ny baikon'Andriamanitra fa ndraindrayntsika eny am-panatanterahana ny baikon'Andriamanitra eny de ndraindray ny lojikatsika nitondrantsika azy Andriamanitra efa niteny manao hoe aza mitondra na inona amin'ny Amalekita aza maka na inona amin'ireo de zao lasa mieritreritra le saina zay le saina mandrakariva manao hoe ka inona mo zavatra tsara be reto ve de aringana zavatra matavy tsara reto maninona no aringana io nge atao fanatitra ho an'i Jehova koa nge ny tsara zavatra atolotra ho an'Andriamanitra ihany nge io inona mo ary de zany mandrakariva no mahatonga an'Andriamanitra ho tezitra avako malala amboamboaritsika ny sitrapon'Andriamanitra indraindray ny sitrapontsika ny lazaintsika fa sitrapon'Andriamanitra amboamboaritsika sy tefitefetsika ny sitrapon'Andriamanitra de mahatezitra an'Andriamanitra efa nafara ny tompo mihitsy Saoly ny dikany hoe naka ny matavy ange de zao hoe tsy mahatoky ny fitondran'Andriamanitra ka ny tsiriritra ny fananany jentilisa tsy afapo amin'izay nomen'Andriamanitra Andriamanitra zany temana hoe arigany daholo fa tsy amin'ny alalan'ny fananany jentilisa mihitsy namelomako anareo fa afaka mamelona anareo mandrakariva na eo ny omby matavy sy ondry manosy matavy ny Amalekita na tsy eo zany tsy mila ny reny mamelona anao fa afaka mamelona anao foana ary Saoly saingy zao Saoly tsy afapo an'izay ny vahoaka tsy afapo an'izay fa ny vahoaka ny tsiriritra ny fananan'ny Amalekita toy ny tsy ampy azy ny fitahian'Andriamanitra toy ny tsy ampy azy ny fahasoavan'Andriamanitra ny dikan'ilay fitsiriritany Saoly ny dikan'ilay tsy faneken'ny Saoly handringana ny ondry manosy ny Amalekita de zao tsy fahatokiny tsotra fotsiny zao ny fahasoavan'Andriamanitra ka dia toy ny manao hoe kitapo latsaka aza ve ho avela hangalatra aza atao sanatria de za moa fomba fitenin'ny fiarahamonina hangalatra aza atao kitapo latsaka indray ve ho avela de zay mihitsy ny toetsain'ny Saoly eto manao hoe oatra matavy be reto indray ve de ho aringana ny Amalekita efa maty daholo kinona moko misy oatra zany indray ve de tsy nakasitrahan'Andriamanitra ary indridridrindra ny tsara velatsy modina anao hoe ka io inge ho atolotra anao ihany Andriamanitra ka io inge Andriamanitra atolotra anao ihany atao sorona ho anao ihany inge io atao omena anao ihany inge io hoy Saoly hoy Samuela azafady manao hoe tsy ny fanatitra nge ny zava-dehibe fa ny fanajanao ny fahatsoram-ponao eo anatrehan'Andriamanitra zay afaka malala tandremoary
amin'ny fiainana isan'andro ny manao tahaka ny Saoly. Fa reo antony anankiroa reo nandavan'Andriamanitra ny Saoly. Voalohany dia izao olana ara-panahy mihitsy, tsy fanajana ny andraikitra izay nankinina taminy, fa nanao ny andraikitra mihoatra lavitra ny izay tokony nankinina taminy izy. Rehefa tsy andraikitra ny manatitra sorony dia tsy andraikiny izay, na inona tsy anazy zay fa ny hafa. Eto kosa rehefa malala andraiky fahadsoana faharoa dia izao fitiavana arena, fitiavana mihoatra noho izay efa sahaza ny men'Andriamanitra. Mpanompoandriamanitra rehefa malala dia mahatoky ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra sady manaja ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa. Ny mpanompoandriamanitra dia manaiky fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy mahavelona azy, tsy mitsiritra ny zao tontolo zao, tsy mitsiritra ny hafa, fa mahatoky manao hoe zay didin'Andriamanitra ny zava-dehibe ary omen'Andriamanitra mandrakariva izay sahaza. Saoly tsy nahatoky an'izay, niezaka nanamary tena ihany Saoly, fa zao tsy ny fanamarina tena koa ny zava-dehibe, fa ny fanekena fa ampy ho an'ny mpino ny fahasoavan'Andriamanitra. Eto rehefa malala ny fona mafy Saoly, ny fona tamin'ny Samoely, saingy zao hoy Samoela manao hoe efa nilavin'Andriamanitra ianao. Tsy Samoela akory ny nandà eto, fa Andriamanitra mihitsy. Efa ny fo maraina mihitsy i Samoela ny resaka tamin'i Jehova, saingy zao tsy nanaiky Andriamanitra. Rehefa malalo ao anaty zao vanim-potoana sarotra izao dia mila mandiny tena isika, fa ndraindray manompo amin'ny fahazarana, ndraindray misy zavatra iverintsika ho marina sy mety nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tahaka ny nataon'ny Saoly. Ivavaka isika, tompo misaotra anao zahay fa manome tompon'andro anay ianao, ahafahanay mandinika ny tenanay, ahafahanay mamantatra ny tenanay, fa maika tokoa zahay tompo, maika hiazakazaka eo anivon'izao tontolo izao, saingy hamaivaninay ny fanajana ny sitraponao, hamaivaninay ny fankatoavana ny didinao, ny lojikanay no hanazavanay ny sitraponao matetika, ary dia amboamboarinay ny sitraponao ka mahatezitra anao. Tompo, azavelanao hitsirritra ny zavatra zao tontolo zao zahay, isakaiza amin'izao tontolo zao zahay, fa tsy akasitrahanao zany, fa ataovy matsiaro zahay fa ampy anay ny fahasoavanao, ataovy matsiaro zahay fa ampy anay ny fitahinao, ary maantoka ny fiainanay mandrakariva ianao. Dia mamindrafo aminay raha toka misalasala zay tompo, raha toka maditra ny fonay, ka tsy ny feonao no arahanay, fa ny feo an'izao tontolo zao no arahanay, ary ndrandray aza ny feon'izao tontolo zao dia lazainay fa feonao. Mamindrafo aminay tompo, dia avelao ny elokay ary ataovy mitoetra mandrakariva amin'ny fahatokiana sy ny fahasoavanao zahay. Misaotra Jesosy, amen.